La 4G Batelma vous présente Nivavo. Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Aro, miaina sy miaro, mandry ivoniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Luxor, le plaisir du confort. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Taorian'ny fankakevitra nataon'ny filoham-pirenena tamin'ireo filohan'ny androm-panjakana telo eto amin'ny firenena. Nivoaka ny didim-panjakana mametratra fa miatitra eto amin'ny tanin'ny Républicaine Madagasikara ny état d'urgence sanitaire izay amin'ny ankapobeny no nisongadina tao anatin'ny filan-kevitry ministra Omaly. Mpitsabo teratany malagasy iray miasa tany Frantsa nidosany fahafatesana noho ny coronavirus. Fahafatesan'ny mpitsabo voalohany tany Frantsa izao raha ny fampitam-baovao ny ministeran'ny fahasalamana any an-toerana. Maro amin'ireo mpivarotra ao sambava no mampiakatra ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tsy ekena ny fanarotana tahaka izany ho ny governoran'ny faritra nandritra ny fidirana ifoton'izay nataony teny antsina. Maresaka iraisam-pirenena mahakasika ny coronavirus miha-mahazo vahana aty Afrika ity aretina ity. Efa manodidina ny 420 ireo maty amin'ireo firenena 100 aty Afrika ary ireo magrebiana no tena lasibatra amin'izany. Nadine Raveta. Fanaritra topoko lasy sy topoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany ialana tsiny tamin'ny fahatarana fa ho atombotsika avy hatrany vaovao. Taorian'ny fankakevitra izay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ireo filohan'ny androm-panjakana telo eto amin'ny tany sy ny firenena. Nivoaka ny didim-panjakana mametratra fa miatra eto amin'ny tany Républicaine Madagasikara ny état d'urgence sanitaire izay amin'ny ankapobeny no nisongadina tao anatin'ny filan-kevitry minitra izay nitontosaina Omaly. Michelana. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly namoaka didim-panjakana ny filoham-pirenena araka ny didim-panjakana larina fa 22 tsipika 5,53 ny raika amin'ny 20 martsa 22 nambara fa miatra eto amin'ny tanin'ny Républicaine Madagasikara ny fahamehana ara-pahasalamana mandritry ny 12 andro no ny antony ara-pahasalamana ny fidiran'ny Covid-19 eto an-tanindrazana. Etsy ankilany ho fampiarina ny andin'ny faha-20 ao amin'ny lalàna fa 1,40 tsipika 8,12 tamin'ny 20 jolay 1,07 mikasika ny vanim-potoana manokana izay mamaritra ny fahefan'ny filoham-pirenena amin'ny fampiarina ny fanaraha-maso, ny fivezivezin'ny olona sy ny fiara, ny fanaraha-maso, ny famatsiana rehetra sy ny fitaovam-piadiana natolotra ny Praiministra araka izany ny fanatanterahana izany. Vokatra izany dia ministera maromaro no hiara isalahy hanatanteraka ity didim-panjakana ity. Ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny ministry ny fitsanana, ministry ny fitantanam-bola sy ny toe-karena, ny ministry ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny ministry ny filaminam-bahoaka, ny fahasalamam-bahoaka, ny ministry ny positra, ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra, ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina, ny sekretera-panjakana misahana ny zandarmaria. Etsy ankilany mitohy ny fitsiriany ireo mpandeha avy any ivelany mitototoana an-tanindrazana latsaky ny 14 andro. Isy ihany koa ny fitsiriana ny an-tokantrano an'ireo manatanteraka ny confinement à domicile. Isy ihany koa ny famaritana ireo toerana rehetra honenina ireo mpandeha ary amin'ny alalan'ny larina maitso 1,700 no ahafahana milaza izany anamorana ny fanaraha-maso sy ahafahan'ireo havana ary ny olo-patatra ilay voakasika mampandre ny tompon'andraikitra. Voalaza tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra farany teo ihany koa fa etsy amin'ny maininy business etsy Ivato ny centre opérationnel Covid-19 na ny toerana iangana ireo asa rehetra entina hifehezana ny fiparitahan'ny aretina eto Madagasikara.
Avy any amin'ny centre opérationnel Covid-19 no ivoaka ny antotany rehetra ofisialy momba ny tranga izay ayahina, ny tranga voamarina, ny isan'ny olona marary sy ny maro hafa izay manomboka rahampitso izany. Araky ny filan-kevitry ny minisitra iny dia ao anatin'ny état d'urgence sanitaire isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Voakasika izay état d'urgence sanitaire izay avokoa ny rehetra mandidina izany miantarandrianay. Manome fahefana manokana avy hatranin'ny filohan'ny Repoblika manao lalàna amin'ny alalan'ny tsy volana mikasika ny fepetra rehetra tokony ho raisina iarovana ny fahasalamam-bahoaka ny didim-panjakana momba ny état d'urgence sanitaire. Taorian'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo iny, manana fahefana feno amin'ny fanapahan-kevitra raisina entina hiadina amin'ny Covid-19 araka izany ny filohan'ny Repoblika ary nampitainy tamin'ny praiminisitra lehibe ny governemanta ny fiantsoroana ny fanatanterahana izany. Araka ny voalazana andiny fahavalo ambin'ny folo ihany koa amin'ny lalàna 1.10 ohatra 1.10 dia afaka ampitany filohan'ny Repoblika izany io fahefana io ary nampitany any amin'ny andriamatoa praiminisitra lehibe ny governemanta moa izany. Hita ihany koa fa nisy ministera maromaro izay voatondro hiaraka natanteraka an'izany miaraka amin'ny andriamatoa praiminisitra. Dia tokony voakasika io izany izay fepetra rehetra tokony ho raisina mba hialana zany amin'ny fiparitahan'ny coronavirus aloha manerana ny nosy. Eo ihany koa moa zany ny fepetra rehetra tokony ho raisina mba hijerevana hoe ankoatran'ilay olona anankitelo ireo ve misy olon-kafa tafiditra sa tsy tafiditra. Ary afahana manara-maso ihany koa ireo olona izay niditra moa zany tamin'ny faraparana niaraka tamin'ireny olona ireny. Araka izany, azon'ny filohan'ny Repoblika hetsika avy hatrany nanaovana réquisition d'office ny sampandrara rehetra amin'ireto sehatra ireto na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Famatsiana entana, rano sy angovo, tobim-pahasalamana sy hopitaly, fitsaboana biby, fifandraisan-davitra, hainao manjery, banky isan-karazany, fanadiovana, fanaraha-maso ny volam-panjakana, sampandraraha rehetra avy amin'ny androm-panjakana toa ireto, ministeran'ny fitsarana, ministeran'ny raharaham-bahiny, ministeran'ny adin-tany sy ny fitsinjaram-pahefana, ministeran'ny fiarovam-pirenena, ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jona. Raha misy araka izany ny ilain'ireo sehatra ireo mandritra ny état d'urgence sanitaire dia tsy mila manao lalàna hafa intsony fa afaka manome baiko avy hatrany ny filohan'ny Repoblika izay soloan'ny praiminisitra na ny mpikambana eo anivon'ny governemanta tena arakaraka ny sehatra voakasika. Efa nisy ny fivoriana androany ny arahan'ireo tompona ndraiky mpanjakana samihafa tarihin'ny praiminisitra andraisana fepetra manatanteraka ny didim-panjakana momba ny état d'urgence izao. Anamafisana ny ady manoloana ny Covid-19 fanotanjona amin'ny fampiarana izany. Mety misy fepetra tsy maintsy raisina, mety misy fampiasana zany ny ataontsika hoe fananan'olona tsotra mba ahafahana zany manatanteraka an'izay fiadiana amin'ny fianaky ny coronavirus izay. Izay zany dia tsy tokony matahotra ny voaka malagasy hoe inona ny zavatra mety ho isy ankoatra ny andavanandro fa tsy maintsy misy toromarika foana moa zany ho apetraka ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony anatin'izay fanatanterahana ny fepetra rehetra izay. Tsy maintsy ho voakitika zany atsotsika hoe zo fototra ny malagasy tsirairay tafiditra anatin'izany ohatra zany ilay liberté de circuler le fahafahana mivezivezy. Eo ihany koa zany le fahafahana mivorivory satria rahantsika mahafantatra fa ny fivezivezena sy ny fivorivoriana zany dia anisany ahafahany io avalana aretina io zany miampita amin'ny olona tsirairay. Izay aloha zany dia efa tsy maintsy misy ny ataontsika hoe famehezana zany an'izay zo izay. Le izy moa zany dia fepitoana voafetra satria 5 ambin'ny folo andro zany no voalazan'ny lalàna ary voalazan'ilay didim-panjakana dia arakaraka ilay fivoaran'ny toetra razany no jerena hoe mbola misy fepetra mafimafy kokoa ve sa misy fanalefahana n'ilay fepetra fa tsy maintsy dinihana arakaraka ny fivoaran'ny toetra razany izay. Ia mafy araka izany ny fepetra raisina etrehan'ity valana aretin'ity, iovaova miankina amin'ny fivoaran'ny zava-misy izany. Manoloana ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, namoaka fanambarana ihany koa avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, miantso ny mponina ho tony ny ben'ny tanàna Antananarivo. Fanadina.
Manoloana ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara dia ny komina Antananarivo renivohitra dia mampafantatra ny mponina sy ireo ifitoerana rehetra eto amin'ny tanàna Antananarivo ireto fepetra voalaza manaraka ireto. Mikasika ny fikatolana ireo ifitoerana rehetra izay ivondrona ny olona noho ny asa ataony dia tsy maintsy mikatona avokoa ao anatin'izany ny trano fisakafoanana, ny toerana fialana voly ary ny toerana fanaovana fampisehoana. Ho an'ireo ifitoerana mbola misokatra tahaka ny tranombarotra sy ny toeram-pivarotana, misokatra avokoa ny toeram-pivarotana sy ny tranombarotra kanefa tsy maintsy manaja ireo fepetra amin'ny halavirana sy ara-pahasalamana izay omen'ny Ministeran'ny Fahasalamana mandritry ny fiasana. Ho an'ny trano fandraisam-bahiny, mila manaja antsakany sy andavany ireo fepetra amin'ny fanajana, ny halavirana 2 metatra ary anara-maso ny fanajana ireo mpiasa sy ireo mpanjifa ny fitsipika ara-pahasalamana izay apetraky ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Manoloan'izany ny andraikitry ny komina Antananarivo renivohitra, ireo samy mpandraraha mikarakara ny fahasalamana sy ny fahadiovana ary ny vondrona mpamonjy voina ao amin'ny komina dia efa miara-mandinika tsy ankiato ny ary manao izay fomba rehetra azon'ny mponina fanafody sy fanadiovana ny tanàna. Ny polisy munisipaly kosa dia miaro ny filaminana ary mandrindra ny fifamoivoizana sy ny fifezivezen'ny mponina. Hosokafana amin'ny herinandro ambony ny radio Iarivo FM an'ny komina Antananarivo renivohitra mba hanampiana amin'ny fanentanana sy ny fisorohana ny aretina ary isy fepetra hafa ho raisina isaky ny sampandrara tsirairay. Mpitsabo teratany malagasy iray niasa tany Frantsa no nidosiny fahafatesana noho ny coronavirus. Fahafatesana mpitsabo voalohany tany Frantsa izao raha ny fampitam-baovaon'ny Ministeran'ny Fahasalamana any an-toerana. Miantarandriana. Teratany malagasy mpitsabo eo anivon'ny sampana vonjy-taitra na médecin urgentiste Irazafindranay Jean-Jacques maty noho ny valana aretina Covid-19. Fahafatesana mpitsabo voalohany noho ny Covid-19 any Frantsa izao araka ny nambaran'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny toerana Olivier Véran Omaly. 20 taony Irazafindranay Jean-Jacques izao nindoson fahafatesana izao. Taoriana ahafantarana azy fa tratry ny aretina, efa nisy ny fitsaboana ny toto-saina tamin'ny taon'ilona saingy tsy nahomby izany. Fantatra ihany koa fa nahitana sotra aretina coronavirus ny vadiny izay mpitsabo, ary efa nitoka-monina ao amin'ny trano fonenana efa ela. Nanamafy izy, fa tsy mifandray tamin'ny vadiny efa fotoana maharitra. Ero ny dadako, nanolo tena ho an'olona maro izy. Hoy ny zanany androany, rehefa nitafatafa tamin'ny mpanao gazety. Nambaran'ity zananyity ihany koa fa tsy tokony tsintsiniavina sy tsy rarahiany vahoaka rehetra ity valana aretina ity fa tena mampidi-doza. Ao anatin'ny fiatrehana ny valana aretina Covid-19, niara-ny omby miravaka ho an'ny tanindrazana sy ny vahoaka malagasy ireo filoham-piangonana 4 ao anatin'ny FFKM tamin'ity androany ity. Ivry. Niara-ny omby-bavaka ho an'ny tanindrazana ny vahoaka malagasy ny tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony teny Andohalo androany. Ireo filoham-piangonana 4 amin'ny rahalahy mivondrona anatiny FFKM na ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Fotoam-pivavahana nampitaina tamin'ny fahitalavim-panjakana. Natao azon'ny isan'ny tokantrano ny teny fankahirezana hiatrehana ny valana aretina Covid-19. Nasongadiny lehibe ny FFKM nandritra ny toriteniny androany fa mitaky toetena sy toe-panahy lavitra ny tahotra no ahafahan'ny Madagasikara manohitra ny Covid-19. Miantso ny malagasy tsy ankanavaka hiara iombom-bavaka ho an'ny tanindrazana araka izany ny filohan'ny FFKM hiatrehana ny valana aretina Covid-19. Namafisin'ireo filoham-piangonana isan'ny tokony ihany koa fa tokony hitodika betsaka amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny finoana rehetra manomboka mpitondra fanjakana hatramin'ny vahoaka tsy ankanavaka, indrindra amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena izao. Ijoro mantoky
Teny amin'ny Karandohalo arak'izany no nionan'ireo filoham-piangonana anatiny FFKM ary nitondran'izy ireo izay vavaka ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy izay. Araka ny fivoaran'ny toedrara eto Madagasikara no ionan'izy ireo ary ezahana ampitaina amin'ny fahitalavim-panjakana sy ny maro hafa izany ahafahan'ny vahoaka mahazo ny teny fankahirezana hiatrehana ny valanaretina COVID-19. Mitaraina vokatry ny fanarotana izay ataon'ny kooperativa sy fiara amin'ny zotra nasionaly manerana ny tompom-piantsolana eto Madagasikara ny mpandeha ankehitriny. Isan'izany ny fampiakarana sarandalana sy ny tsy fanajana ny isan'ny mpandeha. Tsy azo kely izany ary andraisana fepetra avy hatrany hoy ny minisitra tompony andraikitra Ivry Saratra. Rehefa omaly zao niakatra be naly mankany Antiliara dia misy valoaly, dia tamin'androany zao 5 aly sy 2 arivo dia 5 aly. Dia zahay zao tsy omaly zahay natory aty dia mbola tsy nahita tomobily. Fa amin'izao vao mahita. Maly tonga teto fa tsy nahita tomobily dia androany mbola mangataka amin'ny tombo. Efatraly nandeha nanay avy agny dia 10 aly miala avy eto amin'izao. Niakatry kely. Tokony ho efatraly sy 5 arivo lasa 5 aly. Fe tsy aleo tegna mandeha. Toy izay ny fitarainan'ny mpandeha hiazo ny faritra tamin'ny tompom-piantsonana maro nanomboka omaly. Nahazo vahana ny fanararaotana manoloana ny fahamaroan'ny mpandeha. Nidy nanjery fotony izany avy hatrany ny minisitry ny fitaterana sy ny fizahantany androany ka nanomboana azy ny tompom-piantsonana fahasankarana. Tsy azo kenany tsy fanarahan-dalàna ary hoentitra ny sazy indrindra ho an'izay manararoatra mampiakatra ny sarandalana. Tonga dia retinena ny lisansa za dia efa tena mazava be mihitsy fa tena retinena ny lisansa ary tsy afaka miasa. Eo zany tsy mifanararaotana dia tsy azo atao mihitsy. Ao anatin'izao fotoana izao ve ny alararoatra tsy manaiky an'izany kosa aloha ny amin'ny fanjakana ary izay ny tena nalehako eto mihitsy androany maraina mba anajana an'izay fanajana an'izay frais izay satria tsy azo atao sy omaly na eny hoe nisy tena tonga dia nanasonitra be tsy ekeny zany. Raha mbola misy zany reto ny lehibe an'ny tatana n'ity gare routière ity efa niteny mihitsy raha misy zany dia tena ho avy izay ary tena tonga dia tena tsy afa miasa tsony zany olona zany ka aloha mieritreritra indroa vao mampiakatra vidiny. Hoentitra arak'izany ny fitsirihana amin'ireo tompom-piantsonana manerana ny Madagasikara. Ampiarina avokoa ny voarakitra anatin'ny boky nandraikitra manomboka amin'ny famenoana ny manifolda, amingorana ny fanararaotana sy ifihezana ny mety ho fianaky ny COVID-19 no tanjony. Gare routière enina ny voakasikin'izay. Fasakarana, Makia, Ampasapito, Antoamadinika, ny ary amin'ny RN1, ary an-Ranobevava, le fandehanana makany Sambava. Ranobevava moa iny. Le fandehanana gare routière enina zany ny voakasika izao ary tsy neto Antananarivo ihany fa nieraka Madagasikara. Satria za koa tao vao naheno hoe mampiakatra frais koa ny any Antsirabe, mampiakatra frais koa ny any Tamatave. Ary zay tena miala tsiny eto fa zay tratra dia ho saziana ilay kooperativa zany sy le fiara manao an'izany sy le guichet manao an'izany zavatra zao. Antsoavo arak'izany no nataony teo anivony Sampandrara misahana ny fitaterana an-tanety amin'ireo mpitandro ny filaminana amin'ny fanamafisana ny fanaraha-maso ireo fiara mifamezivezy amin'ny lalam-pirenena hanafoanana ny fanararaotana samihafa amin'izao fotoana izao. Eto misoroka ny fiparitany aretina nanomboka ihany koa ny fisorohana eny amin'ny lalam-pirenena. Ho amin'ny lalam-pirenena voalohany iarahan'ny fitsapana maripana avokoa ireo mpandeha. Misy larana arzo. Ety amin'ny lalam-pirenena voalohany mampitohy Antananarivo amin'ny faritra Itasiny nanomboka omaly misy ny fisavana ireo olona rehetra mandeha amin'ny lalana iny fitsapana ny maripana. Atao eto moa zany hetsika fisorohana ny aretina coronavirus mba tsy hiditra ety amin'ny faritra nanomboka omaly izy io. Dia zavatra atao eto ny tômôbilina rehetrarehetra mandalo dia jerena daholo ny fahasalamany olo anatiny amin'ny alalan'ny fijerena ny hafanana. Dia ny tena tokony eto zany raha sanatria misy olona ka miakatra ny hafanany ambonin'ny tokony normal dia raha sanatria misy izay
dia alalinina kokoa ny fanady adina sao dia fanerasera tamin'ny olona efa volony aretina coronavirus izy na sao dia sanatria avy tany amin'ny toerana nitrangano'ilay aretina dia izay ny tena tilineto mba iarovana ny toe-pahasalamany le olona sy ny fianakaviany indrindraindrindra ny mponina atao amin'ny faritra Itasy. Aorian'ny fitsapana izay maripana izay dia miankina amin'ny valiny hita no hitohizan'ny dingana araina. Tsy mbola nahitana tanga tety fa ity zany ny vavadiny Itasy ny fiantsoan'izy ity. Lalana miditra atao amin'ny faritra Itasy ity dia ho fierovana ny mponina ao anatiny nanaovana azy eto amin'ny fidirana eto. Sanatria misy température 30 degré na mihoatra dia morosa amin'ny fanady adina izahay. Raha sanatria vao marina fa avy any amin'ny tany nevin'ny aretina izy avy any an-dafy ohatra na fanerasera tamin'ny olona voan'ilay aretina mitondra letsimoka aretina dia raisina amin'ny fepetra. Raisina izy dia mifandray vatana amin'ny ministera foibe zay dia raisina arak'izay zavatra misy ny fepetra tokony atao aminy. Raha eto amin'ny faritra Itasy ahitana izay barazy izay avokoa ny eto Ambatomirahavavy, ny any Analavory sy Soavinandriana. Mpitsabo efatra isaky ny barazy amin'ny ankapobeny no manatanteraka izay fitiliana izay. Miatra any amin'ny faritra loatra Mangoro ihany koa ny fitsiriana mialohan'ny hidirana ny tanàna. Mibosesika moa dia avokoa ny mponina tao aorian'ny fahafantarana ny fisian'ny trangana coronavirus. Misy lalana Arjonatra. Taorian'ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena ny amin'ny fisian'ny trangana coronavirus eto Madagasikara. Raha ho an'ny faritra loatra Mangoro manokana, maro ireo mponina no nanapa-kevitra ny hody. Vokatr'izany dia fepetra manokana no niraisin'ireo tompon'andraikitra amin'ny fitiliana ny maripanan'ireo mpandeha rehetra mifamezivezy. Tsy eto loatra amin'izao mbola tsy misy zany mitranga fa efa hatramin'ny alina zay efa teto efa manara-maso akaiky an'ilay voyageur fa hatreto aloha zany mbola tsy nahitana tranga. Petra raisina zany araka ny efa torolalana avy any amin'ny ambony amin'ny ambaratonga rehetrarehetra any dia tsy maintsy hoe alaina miala amin'ilay voyageur zany olona dia amena torolalana rehetrarehetra izy avy eo mandeha any amin'ilay toerana voatokana hikarakarana anazy. Any amin'ny faritra loatra zany efa misy dia avy any indray avy eo mahita an'ilay hoe inona ny fepetra ho raisin'ilay ao amin'ny faritra loatra zany fa ny anay eto zany amin'ilay manao an'ilay hoe contrôle sanitaire fotsiny hoe sao dia nisy trangana tsy fahasalamana tampoka nazo an'ilay olona avy any amin'ilay toerana analehany jusqu'à eto amintsika eto dia rehefa sanatria misy izay eto dia amenay ilay torolalana hoe miakatra any amin'ny tena betsaka amin'ny mpandeha satria raha hitantsika izao manodidina izao mpianatra no tena betsaka satria hoe indray mandeha zany amin'ilay fitaintenana amin'ilay zanaka any amin'ilay toerana misy an'ilay valana aretina any fotony dia tena tsapa tena betsaka ary hatramin'ny alina zao zay tsy natory tety satria fanesiny tômôbila mitondra an'ilay voyageur. Hatreto raha ny tatitra tsy mbola nahitana tranga mampiahiainy ao amin'ny faritra loatra Mangoro. Efa misy kosa nefa ny toerana izay voatokana raha toka misy izay tranga izay ametrahan'ireo olona hitoka-monina. Efa mitsangana ihany koa ny komity manokana misahana izay fisorohana ny valana aretina izay. Nandray fepetra entitra mety ho fianaky ny valana aretina Covid-19 ihany koa ny faritra Aboeny. Napetraka ny point de contrôle sanitaire alohan'ny hiditry ny renivohitry ny faritra. Fanampanazavana. Ho an'ny ireo izay sanatry izany moa cas suspect zany dia tsy maintsy ho apetraka amin'ny toerana izay fanatokana ametrahana an'izay olona zay ary eto amin'ny hôpitaly manara-penitra moa zany no ametrahana ny antsika eto Mahajanga ary raha sanatrika hoe misy ny débordement dia miakatra any amin'ny hôpitaly Androva. Fa ny zavatra anentanana antsika vahoaka zany dia voalohany indrindra mba hotony ninona zava-mitranga fa mandray andraikitra tanteraka ny fitondram-panjakana manomboka amin'ny filoham-pirenena ka hatramin'ny aty amin'ny fitondram-panjakana ety fotony. Maro amin'ireo mpivarotra Ahosambava no nampiakatra ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tsy ekena ny fanarotana tahaka izany ho ny governoran'ny faritra izay nidina teny fotony teny tsena teny Gaëtan Andriatsiravo.
manoloana ny fianaka ny covid-19 manararaotra mampiakatra vidin'entana ny amponina ary nahitana izany ihany koa ny ao sambava ny ao amin'ny tsena ny Antaimby raha mivarotra tongolo teo amin'ny 7 ariary ireo mpamingady tao aloha lasa miakatra 5,4 ariary ny kilao amin'izao fotoana raha toka 3 ariary ihany koa ny tongolo be 5 ariary ny kilao amin'izao fotoana izao. Nandritra ny vidinana ifotony teny amin'ny tsena tao sambava ny ziriziry ireo mpivarotra tsy maintsy mivarotra lafo fa tsy afaka mampidina izany satria mividy lafo ihany koa raha ny fanazavana. Nomaly zaha ny varotro amity 100,000 nomaly. Lany nomaly ny naha. Nandeha za tatany fotsy 115,000 nahazahoako. Magnano 125 za mangala 10,000. Aminity. Tongolo be ke? Tongolo be za fanavato 25 hatraboalohany. Miakatra be koa dia miakatra. Zahay mangala bialagna fa tapaky lalagna. Zahay fa tsy mangala kagna fa tsisy katy nangala ayo fa mivarotra raikiraiky. Fa tsisy maro tiao. Fa lany. Ndeha ambidy ay maray fa tsy misy. Agnaty roa reo toa zahay fa la ay. Za voalohany mangala kazy. Ambidy. Izy io 100,000 Aia, areo ora vola kui. Efa une via quase. Na refa ui, alefa cos'hai 100,000. Ko tsy efa ui, ambidi ko perito quando faza chamo ni vola kui ao. Tsy ekena ny fanararaotana amin'ny fampiakarana ny vidin'entana hoy ny gouvernoura nandritra ny fidinana ifotony natao teny an-tsena. Valignaretigny coronavirus zay tafiditra amitsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny fiseny aretigny zay tsy ataontsika raha ampataho na koa hoe ampikoropoka atsika na ampikorontagna atsika fa mila tony atsika, mila milamigna atsika amin'ny fietregna zay valinaretigny zay. Mare hoe misy valinaretigny tonga amitsika eto ny coronavirus dia magnararaotro mampiakatra vidin-draha raha ny lalàna e. Ary ho isy pitsikilo alefanay eto isanandro sanandro izaha ny vidin-draha na vary na hena io na tongolo io na zarikô izy io. Dia raha misy takatranay zegny ho aveto zareo avy amin'ny commerce miaraka amin'ny lehibe ny fokotana ty an-toerana angala entagnanareo zay entina andre magnararaotro vahoaka io dia entigny agny amin'ny bureau ny commerce agny zegny atsika no atao enquête ny antony nampiakarantsika le vidiny entigna atsika. Aza misy raha tahoragna mbola hampy ny stock ny varitsika amin'izao fotoana izao, mbola hampy ny stock rehetrarehetra amin'ny raha ilaintsika andavanandro ka tandrematsika sao dia lempagnahy magnararaotro ny mpiarabilogna. Tsy maintsy apetraka ny mpanaramaso isanandro manomboka izao raha ny fanazavana ary tsy maintsy hogiazana ny entana izay tratra manararaotra izay fampiakarana vidin'entana izay. Mbola miaina milamina ny mponina ao amin'ny faritra Sava. Indro kely lasa matahotra olona avy any ivelany izy ireo na lasa matahotra vazaha ihany koa. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aoriana zay ny atatsika makasika ny fiatrehana ny valinaretina coronavirus any amin'ny faritra Vakinakaratra. Eo ihany koa makasika ny fifaninana VVOS zay tatsika teratany malagasy zay mandray anjara rehefa avy eo ary. Telma mora hoanina, misy antso, misy SMS, misy internet mandritra ny tontolo andro, arivo ariary fotsiny a. Vaovao, mividiana mora hoanina dia mahazo bonus mora night tsindrio ny dièse 322 étoile 21 dièse. Luxor, le plaisir du confort.
ny reny vohitra Tananarivo dia hiaran'ny olana ara-pifamoivozana matetika vokatry ny fitombon'ny mponina. Ny tetikasa Rocade Nord-Est dia vahaolana azo antoka nampy amin'ny fanasarana ny fifamoivozana eto an-drenivohitra. 25 kilometatra ny halavan'ny lalana ary mizara laharana 4 ampifandray ny Marimasay amin'ny bypass ary andalo eny Soamanandrarana sy Ambohimahitsy. Ahitana tetezana vaovao 2 fotodrafitra sahoan'ny lalan-drano 930 ary toeram-piandrasana bus 20. Mahery ny ora 80 tapitrisa isan-taona ny fotoana azo tsitsiana ary 9 lavitrisa ariary isan-taona ny tombony azo amin'ny fampiasana fiara. Raha kasaina ho azo ampiasaina ny taona 2024 ny tetikasa dia efa mandroso hatrany ny asa fantorana anamboarana ny lalana. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Namoaka fanambarana momba ny fitaterana ihany koa ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Arao avy hatrany ary izay fanambarana izay. Araka ny didim-panjakana 24 tsipika 7 ny 1 martsa 24 nanambara amin'ny Paibe Maso ny ame anara-pahasalamana manerana ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara dia nametraka izao fepetra manaraka izao ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ho an'ny taxi be na ny fiara fitateram-bahoaka ferana hotelo isaky ny seza bankety ihany no ao anaty fiara ho an'ireo sprinter na bus ary ferana ho 2 isaky ny seza bankety kosa ho an'ireo minibus mba hanajana ny elanelana 2 metatra. Tsy azo ekena araka izany ny fitondranam-pandeha mitsangana. Ho an'ny taxi ville na ny fiara karetsaka olona 3 ihany no entin'ny fiara iray ka ny iray aloha anilan'ny mpamily ary ny 2 aoriana ka tsy mifanakaiky fa samy maka sisiny tsara manaja ny elanelana voalaza ombieny. Ho an'ny mpitondra moto tsy azo atao intsony ny fitondrana olona aoriana fa tokony andeha irery hatrany. Ho an'ireo olon-tsotra mitondra fiara ferana ho 4 miaraka amin'ny mpamily no ao anatin'ny fiara raha betsaka indrindra ary aoka izay anton-javatra amihana ihany vao mivoaka na mivezivezy ny isa-tokantrano isoroana ny fiparitahan'ny aretina. Marina fa isy ny fanaraha-maso akaiky atao amin'ireo fiara rehetra mivezivezy ka izay tsy manaraka ireo fepetra voalaza eo ambony dia hiaran'ny sazy avy hatrany. Mitohy hatrany kosa ny fiara miasa amin'ny anton-draharaha misahana ny rano, ny fahadiovana sy ny fidiovana na ny BMH amin'ny fandarahana fanafody desinfection atao amin'ireo fiara fitaterana rehetra. Entanina ny tsirairay mba anaraka antsakany sy andava ny toromarika entin'ny tompona andray-panjakana isan-tsokajiny toy ny tsy maintsy itondrana tapimbava kasibosy iarovana anao sy ireo olona manodidina anao. Ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra dia eo anilanao hatrany, miaino sy miaro anao hatrany amin'ny tsy hiparitahany aretina COVID-19 ary ny fanajanao ny lamina rehetra dia fiarovanao ny tenanao, ny ankohonanao ary indrindra ny mpiray-tanindrazana aminao. Antananarivo 20 martsa 2024 manao sininy ny fanambarana ny ben'ny tanàna. Taorian'ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena malagasy miantso amin'ny fitoniana ny masivo frantsay miasa eto Madagasikara. Antso miatefa amin'ny rehetra fa indrindra ireo teratany frantsay monina eto Madagasikara. Michel Arana ary zao. Tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao nalefa tao amin'ny page Facebook ny masevo frantsay eto Madagasikara no nampitan'ny masevo frantsay Christophe Bouchard ny 4 miantso ho amin'ny fitoniana manoloana ny fidiran'ny coronavirus eto Madagasikara. 4 miantefa amin'ny rehetra eto Madagasikara fa indrindra ireo teratany frantsay monina eto. Fifandrombona ny fifanampiana ary indrindra fandraisana andraikitra sy ny fanajana ireo lamina sy fepetra napetraky ny fitondrana malagasy izay amin'ny ankabeny no votoatin'ny 4 napetrany. Nosingany manokana ihany koa ny mikasika ny fiparitahany vaovao tsy marina eo anivy ny tambazotra tserasera. Tokony ho mailo ho izy ny rehetra ny amin'izany ary hijery ireo vaovao tena marim-potitra sy efa nohamarinina. Voaresaka ihany koa ny mikasika ireo teratany frantsay nanaraka ny fepetra napetraka ny amin'ny fitokana monina mandritry ny 40 andro.
nanambara ny mahasoivon'ny Frantsa miasa eto Madagasikara fa efa misy ny fanaraha-maso ny amin'ny fepetra sy ny fitaovana ary ny fanafody ilain'izy ireo. Nanamafy hatrany izy efa misy ny fifandraisana tsy miato amin'ny fitondrana malagasy ary ny fanajana ny fepetra sy ny fandraisana ny andraikitra amin'ny fanandrify amin'ny tsirairay no ahafahana miady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina. Ho any faritra vakina karatra isika ny laharana avokoa ny toeram-pamatsiana solika sy farmasia teo amin'ny renivohitra vakina karatra tamin'ity androany ity ny antsiprin'izay zetiny Kolo TV Antsirabe. Taorian'ny fanambarany filoham-pirenena mahakasika ny fisian'valanaretina coronavirus eto Madagasikara dia tao anatin'ny fitaintainana tanteraka ireo mponina eto Antsirabe renivohitra. Ny asabotsy faharaiky amby 20 ny volana Martsa 2024 lasa teo dia nahitana filaharana avokoa ny toeram-pamatsiana fanafody rehetra teto an-tampon-tanàna. Ho an'ity toeram-pamatsiana fanafody iray eto an-tsenakely ity dia efa filaharam-be hatramin'ny 7 ora maraina. Efa madiva ho lany anefa ireo fanafody izay tena ilain'ny olona, tsy misy ny fiakaran'ny vidiny. Hoy ny tompon'andraikitra. Ny antony le filarana dia latsika malala zany le coronavirus hoe annoncé mal hoe misy cas eto Madagasikara dia zay nahatonga ny olona mikorompaka be ohatran'izao eran'ny Madagasikara mihitsy fa tsy eto Antsirabe eto ihany. Ny tena tediavin'ny olona paracétamol, cache-bouche, gel hydroalcoolique dia vitamine C. Malaina nefa zay fa manomboka ame vidy satria be da be ny vidy teo dia efa plus ou moins lany zany zao produit anay miandry ny livraison manaraka indray zany zay zao. Zay mihitsy zany consigne azy tsy afaka mampiakatra prix ana fanafody zay. Tsisy antony tokony ampiakarina prix ana fanafody io miakina any amin'ny grossiste any raha miakatra ny any dia miakatra. Raha tsy miakatra ny any tsy afaka mampiakatra satria misy marzarana tsy inona amin'ny fivarotana fanafody. Mety tsy haharitra androany aloha, androany marina zany mety tsy haharitra. Misy livraison anay ho avy zao rehefa avy eo dia miakina amin'izay. Zay zao ny laharanay be dia be mba ho fiarovana ny tena sy ny manodidina ary ny fianakaviana, ny vitamine sy ny ohatr'izany satria misy zaza ao an-trano dia ny vitamine, ny paracétamol reny. Marobe ihany koa ireo olona any an-tsena nanangona ireo entana tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny vary sy ny menaka ary ny savony. Ho an'ity renim-pianakaviana iray sendranay ity dia efa nanomana izay kely teo ampelantanana entina hiatrehana izay mety hitranga. Eo ihany koa ny fisorohana ny valanaretina amin'ny alalan'ny fanarahana ny toromarika. Dia natao ohatra aloha na ianao le vaovao hoe tonga eto amintsika le izy dia miezaka miomana mba vidy izay afaka vidiana. PPN zany no vidianay aloha androany. Izay moa tsy manana hoe vola be mipetraka fa mpiasa isam-bolana dia miandry faran'ny volana indray vao afaka mividy. Dia ny ankizy moa zany efa voalaza hoe tsy mianatra dia ny ankizy aloha no mijanona tsara ao an-trano dia tsy dia hoe mitakosokosona amin'olona zany fa mipetraka tsara ao an-trano dia manasa tanana isak'izay mahatsiaro. Tena ohatran'ny rotoroto be ilay mpividy entana sady naka vary be dia be daholo izy androany. Izay misy eo dia efa alainy daholo. Vitany hoe mba moramora fotsiny dia alainy misy 50, misy 30, misy 10, 5. Sotra vary ihany no tena alain'ny olona, vary sy menaka. Le grossiste fangalanay vary aloha zao dia ohatrany tsisy mivoha daholo. Androany dia tsy haiko hoe ahoana. Dia izay nefa tsy manana vary tsony. Ahitana filaharana ihany koa ny toeram-pamatsiana sonika rehetra manodidina an'Antsirabe. Teo ihany koa ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Ao anatin'izao fisorohana ny mety hiparitahan'ny valanaretina coronavirus izao dia mila mailo hatrany ny tsirairay. Noho izany raha toa ka mafana hoditra, mikohaka na sempotra dia ampandreneso avy hatrany ny mpitsabo na ny tobim-pahasalamana akaiky anao fa dio ny manao dokotera tena. Vonina tanteraka vakina karatra amin'ny fiatrehana sy fisorohana mety ho fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ho ny tompon'andraikitry ny fahasalamam-bahoaka sy ny governemorany faritra. Kolo TV Antsirabe. Efa nandray ny fepetra rehetra hisorohana ny mety fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ny governorany faritra vakina karatra niaraka tamin'ireo tompon'andraikitry ny fahasalamam-bahoaka aty atoerana. Araka izany dia efa vonina tanteraka ireo fitaovana sy fanafody ary toerana andraisany ireo marary raha toa ka sanatria ahitana ny valanaretina eto amin'ny faritra vakina karatra. Ny CHRR na ny hôpitaly atsimo eto Antsirabe no handray tanana tanteraka ary efa misy ny toerana izay voatokana manokana ny amin'izany. Eo ihany koa ny toerana ho an'ny mise de quarantaine. Marary misy 720 no afaka raisina eto amin'ity hôpitaly mpanjakana ity, hoy ny tompon'andraikitra
ary maimaimpona avokoa ny fandraisana tanana azy ireo. Ny CHLR zany dia nanokana centre d'isolement misy 23 lit zany hoe mazaka marary telo amby roapolo hoan'ireo izay marary tena confirmé fa tratran'ny coronavirus. Ny resaka fikarakarana marary moa zany dia misy toromarika na protocole efa erahana amin'ny hôpital rehetra eto Madagasikara ary misy lalàna mametra amin'ny resaka famangina marary. Ny fiarovatenan'ireo mpitsabo andreo marary io dia misy protocole mitokana koa ary hitantsika eo ngambany izay ny exemple na resaka fiarovatena andreo personnel mikarakara ary anatin'izay fiarovatena izay misy lalàna tsy azo vangina ireo marary eo raha sanatry misy fa dia voray an-tany natao amin'ny hôpitaly fanafody na sakafondreo oloreo tsisy olona vezivezy mivoaka miditra ankoatra ny mpikarakara anazy. Raha sanatry misy maty moa zany dia efa ao anatin'ny protocole apetraka iny ihany misy atao hoe fotoana fiandrasana aorian'ny mahafatin'ilay olona ary misy ireo dingana tsy maintsy atao teknika misy désinfection sy atana-toratra maromaro atao alohan'ny andevenana ny olona. Efa misy ny paikady sy ny fepetra rehetra sahaza entina hisoroana izany valanaretina izany, hoy andriamatoa gouvernoura ny fatrovakin'Akaratra, ary mampitandrina ihany koa ny tenany ho an'ireo izay manely vaovao tsy marina sy ireo mpandraharaha izay manararoatra mampiakatra ny vidin'entana amin'izao toedraharaha izao. Izahay dia manameloka tanteraka ny tsy ao ahely sy ny vaovao tsy marina sy ny fanakorotanana saim-bahoaka. Izany zavatra izany dia raisinay toy ny fahavalo-pirenena amin'ny mpamelotsao. Ireo mpandraharaha manararoatra mampiakatra ny vidin'entana amin'izao fotoana izao dia raisina toy ny fahavalo-pirenena ka mampitandrina ny fitondram-panjakana, mampitandrina ny fatrovakin'Akaratra fa tsy hitsitsy izay ary tsy hindra fo raha sanatria ka misy tratra manao izay. Ho an'ny fatrovakin'Akaratra dia tsy mbola misy aloha ny olona ahitana ny soritra aretina na ihany koa mitondra io valanaretina io. Noho izany, tsara ny manaraka ireo toromarika izay efa nomeny tompon'andraikitra, indrindra fa ny fanasana ny tanana matetika sy ny tsy fifampikasohana ary ny fiarovana amin'ny alalan'ny pidi-drora. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tafiakatra amin'ny dingana manaraka Ilutso sy natao amin'ny lalao Vevos izay mandeha amin'ny TF1 naresy tamin'ny battle izy ireo raha ny fanandrana tamin'ny Jonathan Fanadena. Celui-là passe toute la nuit. Nirani Michel Berger chanté pour ceux no nindra amin'ny luty Sousy Nathan ary Jonathan nirani izy ireo tamin'ny dingana battle amin'ny lalao The Voice 2020 izay hita amin'ny fahitalavitra TF1. Qui ne veut plus jamais sourire et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent. Omaly ludy Sousy Nathan no savidiany coach Pascal Ubispo tamin'ny ity battle ity ary tafiakatra amin'ny dingana manaraka. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ça, qu'on oublie peu à peu et qui garde au fond d'eux. Tanjona izy mianada ireto ny tondra avo an'ny Madagasikara anatin'izao lalao izao. Mbola maro ny dingana lalovana amin'ny The Voice ary nampanantenany hanome tsara indrindra hatrany izy ireo. Maresaka iraisam-pirenena ny valanaretina coronavirus me mahazovana aty Afrika ity aretina ity efa mandidina ny 12 no maty amin'ireo firenena 7 izay ahitana izany ary ireo magrebiana no tena lasibatra amin'izany fanadina. Manomboka mahazovana aty Afrika ny valanaretina Covid-19 raha ny tatry ny CDC na ny filan-kevitra afrikanina momba ny aretina. Ray volana aty aoriana izay nahitana tranga voalohany taty Afrika maromana kokoa tao Egypte efa tafiakatra 420 ireo maty ary mandidina ny 100,000 ireo mitondra ny tsimokaretina amin'ireo firenena mandidina ny 7. Ireo firenena magrebiana toy ny Egypte, Maroc, Algérie no tena voamafy amin'izany.
ho an'ny Afrika subsahariana kosa indray dia Afrika Atsimo no ahitana tranga maro indrindra. Na dia mbola ambany aza ny isa raha mihoatra ny Chine, Italia ary Frantsa efa nakafepetra avokoa ireo firenena ampolony maro ireo toy ny fanidinan'ny Sistany fa eo ihany koa ny fanidinana ny trano fianarana, université, fiangonana ary moské. Raha nitatitra hatrany avy any Eropa avokoa ny nazahoany ankamaroany ireo firenena afrikana ireo ny valinaretina. Aorian'ny vaovao izay arahanao amin'izao fotoana izao moa dia ho arahanao mivantana eto amin'ny fahitalavitra Cool TV amin'ny 7 ora eo ny fanambarana izay ataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina arahana fanadadiana manokana sy fandaharana manokana mahakasika izay mandra-peona vetivety ary. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Luxor, le plaisir du confort. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.